Miditra tsikelikely ao anatin'ny vanim-potoana mangatsikisika amin'izao fotoana izao misy dimapolo indray ireo zazalahy kely atao soavana rahampitso maraina ao amin'ny tao madinika 3 angara ao etsika izay efa fanaony fikambanana zanabahoaka izy ity isan-taona araka izao fanazavany ny filohan'ny fikambanana izao. Efa roapolo taona zao telo amby roapolo taona tsangana zanabahoaka roapolo taona am'izao nanaovanan'io etsika lehibe fiarahana amin'ny vahoaka io antomaro antomaro voalohany dia ny hoe tsy fananan'olona zany aloha voalohany satria efa mialafo ny karaha mandeha mimpandidy na rainjazy io na dokotera antofaharoa ny fandreham-pahalemana ny tanàna satria reo zao misy olona 10 zaza atao karaha samy anao valina isan-trano reo korotana ambony ambany ny tanàna dia anisany fandaminana tanàna zay. Fahatelo ny resaka fiarahamonina mila miray zany ny fiarahamonina ataon'ny zanabahoaka anazy mifandray misy miady ny fianakaviana nefa tafarainay ao anatin'ny olana io noho izany zany dia nitazonay fomba mampanaonay eto antoazy angara io didikotra mitambatro misy 10 ao ary ny hery rehetra dia hery zanabahoaka daholo tamin'ity moa zany tsisy nanampy zay satria tsisy fifidianana dia herinay isa-taona tsy miandry fifidianana zay manao an'io ary amin'izao fotoana izao efa 3 amby roapolo taona zanabahoaka zao misy koa ny soram-panambadiana zay fanaonay koa soram-panambadiana zay no nanao an'izany teto Madagasikara voalohany satria lafy zavatra maro na io any am-piangonana tsy azo atao batema raha vao tsy vita soratra nay maleny na io amin'ny lafiny tsy fananana ihany koa mahazo ny kostara voabango anatin'ny be dia be ny soram-panambadiana dia tsy dia miala vola betsaka eo koa ny lafiny fiarahamonina fankatiavana izay joroan'ny zanabahoaka ka tanjonay zany dia mirahina foana ny olona